dia mbola amin'ny fifaliana trano ahafahana miaraka amintsika no anatin'izao fampahirezana fo izao vavakisika Jehovandriamanitra ray io misaotrana mandrakariva izay satria notsarovana tamin'ny andro Pentecoste nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny mpianatra ary matoky sy mino izay fa zany fanahinao zany dia mbola miasa mandrakariva mandraka-ankehitriny kanefa indraindray vokatry ny fampianaran-diso dia tsy tsapanay ny mahafanahy ny fanahy ary izany indrindra no isaoranay ianao satria manokatra ny saina mampanahinay ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hafantarinay ny marina dia tario lalina mandrakariva ho amin'ny marina izahay tompo ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa fitazoma tsara ny fahatsiarovana ny latsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentecoste. Somary nandinika tsika ny amin'ny fomba fiasan'ny fanahy. Matetika raha vao miresaka fanahy masina dia ilay famantarana no hiasaka zahan'ny olona fa tsy miezaka ny olona mamantatra ny fanahy ary izay indrindra no mahatonga antsika mandinika tsara ny soratra masina satria araka ny nambarantsika tamin'ny farany tao amin'ny filazantsara tsy dia mbola tsapan'ny mpianatra sy ny apôstôly zany asan'ny fanahy masina zany satria tamin'ny fahaveloman'i Kristy dia mbola variana fotsiny izy ny amin'ilay nofo izay hitany fa tsy tsapany ilay Andriamanitra fanahy izay nitoetra tao amin'ilay nofo tsy midiky zany hoe tsy mirotsaka ny fanahy fa nikatona mihitsy ny sain'ny mpianatra tamin'izany vanim-potoana izany ka tsy nantsapa ny fomba fiasan'ny fanahy masina ary nitanjona nikendren'i Jesosy raha tonga dia ety amin'ity zao tontolo izao ity izy dia ny hanombotra ao anatin'ny sain'ny olona ny fifikirana amin'ny zavatra hita maso azo sapahitanana fa mitaonan'ny olona kosa hanakatra ny zava-panahy. Rehefa hatrany amin'ny jaona toko fahaefatra dia efa niteny an'izany Jesosy hoe izay mivavaka amin'Andriamanitra ozy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra dia fanahy fa saingy tahaka ny Tomasy ny ankamaroan'ny olona tamin'izany vanim-potoana izany ary mandraka ankehitriny dia mbola misy ihany mipetraka tahaka ny Tomasy tsy manaiky mino raha tsy mahita kanefa arak'izay ilay niresahan'i Jesosy izay hoe Andriamanitra dia fanahy zavatra misy tsy hita maso tsy azo sapahitanana sarotra ny mino an'izany, sarotra ny mahatoky an'izany ary izay ny nahatonga an'i Jesosy tonga teto amin'izao tontolo izao ary fantatra Jesosy ary izy tsy nanometsiny ny mpianatra fa nampanantena kosa hoe isy vanim-potoana anankiray isokafany masom-panahiny ahatsapany tanteraka mihitsy izay le hoe fanahy masina izay miasa ao anatiny ary izay no nahatonga an'i Jesosy niteny tamin'ny mpianatra milohan'izay nahafatesana hoe mahatsara anareo ny fialako izy fa raha tsy ala dia tsy ho avy aty aminareo mpananatra. Jaona toko 4:13 fa raha tonga ny fanahy fahamarinana ozy dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy teno azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy dia ambarany aminareo. Ilay fanahy izay nirotsaka tamin'ny andro Pentecoste izay efa hitantsika tany amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 io ilay fanahy ny fahamarinana. Somary niresaka kely tsika hoe izay ilay Pentecoste izay dia 50 andro aorianan'ny Paska kanefa ny Paska voalaza ny soratra masina dia tamin'ny 14 ny volana Nisana manisa 50 andro aorianan'izay dia hitantsika tsy averina hazavaina tsy hoe andeha akory ka
hitsara ny fampivavahana ataon'ny olona fa mamerina ny olona ho amin'ny marina kosa mba hoe tsika mandiny tena hoe zay ny voalazan'ny soratra masina. De ao anatin'io 50 andro aorinan'ny paska araka ny lazain'ny soratra masina io, zay ny pentekosta, ilatsahany fanahany famarinana. Zay le fanahy famarinana zay nefa araka ny resahantsika hoe tsy mbola nomena taty amin'ny filazantsara, ary ny zavatra tsikaritrytsika tao anatin'izany de tsy tsapan'ny olona ny tombam-bidiny ny andraikitra zay ny tanan'i Jesosy raha tonga de eto amin'ity zao tontolo zao ty izy hoe ho faty ho an'izao tontolo zao hitoetra atelon'andro atelon'alina ambany tany hitsangana tsy fantany. Raha ny tena marina zany de nampisalasala ny olona mihitsy mieritreritra fa Andriamanitra Jesosy Kristy. Ary zay no mahatonga antsika nandray an'le Jaona voalohany toko fahaefatra, Jaona voalohany toko fahaefatra, ny zavatra tokony hiazakazahan'ny olona tsy mihazakazaka any amin'ny famantarana akory, fa tokony hiazakazaka any amin'ny fizahan-toetra ny fanahy zay raisiny. Jaona voalohany ary toe-panahy tokony hananan'ny kristianina zany, toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo hoe ry malala zamin'ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo zao. Zao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga tamin'ny nosy Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy de tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary zany ny fanahin'ny antikristy zay efa renareo fa ho avy sady efa amin'izao tontolo zao sahady izy. Misy fanahy anankiroa miasa, de le fanahin'Andriamanitra sy ny fanahin'ny antikristy. Mipaiky ny teny soratra masina izy tsy miteny hoe le famantarana ateraky le fanahy zay no hiazaka zao, fa zaho toetra mihitsy le fanahy zay mahatonga n'le famantarana hitranga, satria ireo fanahy anankiroa ireo de misy famantarana foana ahafantarana azy, ary raha vao miazakazaka any amin'ny famantarana nefa de mety ho tafalatsaka misitaka. Ary zay no mahatonga antsika mitaridalana kely mijery any amin'ny filazantsara, tsy mbola azo ny mpianatra tsara ny asan'le fanahy, ary hita ny zavatra tsikaritrytsika tsy de misy fitoriana na bebebaka ny olona mba tena ino an' Jesosy Kristy zay maty ho azy, zay azahoany famonjena. Mbola maizina taminy zany rehetrarehetra zany. Ary amin'ny Jaona toko fahaefatra amby folo, mialohan'ny hafatesan'i Kristy nefa le teny fikasana zay nomena tsy hoe efa nitsangana izy, fa mialohan'ny hafatesany de fa nampionona ny fon'ny mpianatra izy. Jaona toko fahaefatra amby folo de ny andininy fa 5 sy 20 hoe zany teny zany de efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo ozy fa ny mpananatra de ny fanahy masina zay rahany ray amin'ny anarako, izy mampianatra anareo ny zavatra rehetra ozy sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo. Rehefa tonga io ka misokatra ny sain'ny mpianatra zay vao mazava aminy nahatongavan'i Jesosy teto amin'ity zao tontolo zao ity. Fa saingy mbola takona satria mbola variana nijery an'le olona hita maso ny mpianatra tamin'izany vanim-potoana zany. Ary na de niteny ary Jesosy hoe tsy maintsy ho faty ho ampijaliana, hitoetra 3 andro sy 3 alina ao ambanin'ny tany, hitsangana, ohatran'ny zava-baovao tamin'ny mpianatra zany, ohatran'ny tsy nampino azy mihitsy. Ahoana ny fomba tanterahany olona anankiray maty de nalevina de avy eo hitsangana maty, ary tsy tao an-tsainy mihitsy mieritreritra ny maha-Andriamanitra ny Jesosy Kristy. Luka toko fahaefatra amby 20 manam-porofo amintsika an'izany hoe tena mbola tsy nisokatra ny masom-panahy ndraiky mpianatra reka. Raha nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy tamin'izay vanim-potoana zay de nandeha teny an-dalana de nisy mpianatra miaraka tamin'ny iverenantsika fakina mba hanokatra ny masom-panahintsika, satria no hazavaintsika de le hoe fanahy ny famarinana
iza ty fanahany famarinany ty. Lioka toko 420 fakitsika hatramin'ny 170 tsy maninona fa somary lavalava io fa tsotra. Ary izy taminy Jesosy io ahoana zao teny resahanareo ety ampandehanana zao de nijanon'ireo sady nala eltare. Ary ny anankiray izay atao hoe Cléopas ozy namalika nanao tamin'ny hoe ianao rery va ozy ny vahiny mitoetra any Jerosalema tsy mba mahalala zany zavatra tonga tao amin'izao andro zao. Fa ho izy tamin'ny zavatra manahoana moa izany manatsafo io Jesosy, nefa Jesosy miaraka aminy reto mpianatra reto nahafantatra azy tamin'ny fahavelomany fa rehefa nitsangana izy de ohatran'ny sarona ny masony miaraka tamin'i Jesosy, tsy nahalala an' Jesosy. De hoy izy roa lahy taminy ny am' Jesosy avy any Nazareta ozy mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, de ny amina nolorany lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy any amilohan'ny azo faty sy ny nanombohany azy tamin'ny azo fijaliana, nefa natenainay ozy fa izy no ilay efa navitra ny Israely ary tsy zany ihany fa androany no andro fahatelo atr'izay nahatongavan'izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany ozy zay namanay nahaverevitra anay fa tany amin'ny fasana maraina koa izy ary raha tsy nahita ny faty izy de tonga ka nilaza fa efa nahita anjeliny seho koa zay nilaza fa velona izy de nandeha ny sasany zay mombanay ozy ka nakany amin'ny fasana ary nahita arak'izay nolazain'ny vehivavy nefa izy tsy hitany. Zay ny zavatra nitranga mampiseho fa tena kivy ny mpianatra tsy natsapa ny Andriamanitra an' Jesosy, tsy nino ny teny zay nolazainy, tsy nino ny afatry ny fahafatesana zay hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao satria zay le fahafatesan'i Kristy anisan'ny nambarany Jaona zany hoe tena izy le zanak'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo izao. Fa saingy takony tsy takatra zany rehetrarehetra zany satria le asan'ny fanahy marina fa misy ny fanahy fa matetika rehefa tsy miasa ao anatin'ny olona ny fanahy de lavin'ny olona le fahamarinana. Zany hoe raha ny tena nitenenin'i Jesosy tany amin'ny jaona toko fa 9 raha nitenin'i Jesosy raha tonga ny fanahy fahamarinana ozy de ampiaiky zao tontolo zao ny fahotany, zany hoe inona le fahotany satria tsy mino ahy izy nytiany Jesosy ho tenenina, tsy mino fa Andriamanitra tonga teto amin'izao tontolo izao. Jesosy de manamarina n'ilay jaona voalohany toko 4 hoe iza ohatrehetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsia. Zao no ahafantarinareo ny fanahin'Andriamanitra de ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy miafina ao ambadika zany ny fanahy rehetra zay manaiky fa Andriamanitra Jesosy. Fa na ny mpianatra raha mbola ny salasala tsy tena nahatoky mahandriamanitra an' Jesosy Kristy ary zay no nahatonga ny dinika ny fanaovana rehefa nitsangany Jesosy tsy fantatry Cléopas sy ny namany hoe tena kivy tanteraka mihitsy izy natenainy ozy fa izy no mba hamonjy ny zanak'Israely kanjo ina ny fiafarany maty kanefa verevitra ihany izy nitsangana tamin'ny maty. Ary izay le Jesosy Kristy izy tsy manameloka ny olona fa miezaka mandrakariva manambara ny maizy azy mba hinoan'ny olona azy. Lioka toko 420 de ny 520 de niresaka namaly azy Jesosy ary hoy izy taminy ry adala sy votsatsaina ozy ka tsy mino zay rehetra nolazainy mpaminany moa tsy tokony ho niaritra izany fa Kristy ozy ka hiditra ao mivoninahy. De nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina. Zany hoe misintona ny reto sain'ny reto mpianatra reto andinika n'le teny zay manambara an' Jesosy hatrany amin'ny testamenta taloha ka hatraty amin'ny testamenta vaovao manambara an' Jesosy Kristy. Niezaka Jesosy Kristy zany manambara ny tenany fa tamin'ny alalany de ny tsara ny soratra masina hatrany amin'ny Mosesy fa voambara atao ange mahandriamanitra an' Jesosy. 920 ary efa mbi akaiky teo mivoatra zay efa alehan'izy roa lahy izy ary Jesosy taonanao andeha lavitra kokoa fa ireo naniry azy ka nanao hoe mitoera ty aminay ozy fa ho ariva ny andro ka lasa ndavitra ny andro de niditra hitoetra tao aminy izy ary raha niara-mipetraka ny hinana teo aminy izy de nandray ny mofo ka nisaotra
ka de namaky sy nanolotra azy de nahiratra ny mason'ireo ka nahalala azy fa izy kosa de tonga tsy hitany. Ary zay le fomban' Jesosy ankolaka mba hampahafantarina an'irety mpianatra reto hoe Jesosy ange efa nitsangana io manatrika azy io ary le fomba nahazatra an' Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra io nataony io zay tandindo ny fandraisana fanasan'ny tompo rehefa nandray ny mofo namaky azy ny saotra tonga de nisokatra ny masom-panany tena Jesosy ito tena nitsangana izy ary eo izy voa lasa fisainana kanefa tamin'ny vanim-potoana io nanjavony Jesosy zay ny tanjona kendren'i Jesosy ho an'ny olona mba tsy hetehatra amin'ny zavatra hita maso sy azo trapaitanana fa zay fanjavonan'i Jesosy zay nameriny indray ny fahatokiny reto mpianatra reto hoe tena any izy any velona izy na de tsy hitantsika intsony azy. Ny 9:telopolo de niresaka hoe izy tsy nangorakoraka avany foditsika ozy raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika. Inona ny dikan'izay namoaka ny hevitry ny soratra masina zay? Nanokatra ny saina mampanahy hahafantatra ny alalan'le teny de niainga tamin'izany oro zany izy Rolaos ka niverina anakany Jerosalema ary nahita ny 12 mba amin'izay nompo azy tafangona teo sady nilaza hoe efa nitsangana marina tokoa ny tompo izy ka efa niseho tamin'ny Simona ary ireo kosa de nilaza zay efa niseho teny an-dalana sy ny nahafantarany azy tamin'ny namakiny mofo fandraisana fanasan'ny tompo io namakiny mofo mijoro vavolombelona ary rehefa fantatra ny marina de mahazo hery de lasa manambara amin'ny zay mahafantatra tena nitsangana ny tompo zay efa nahita azy. Ny 9:telopolo sy ny manaraka raha mbola nilaza izany izy Jesosy de nitsangana teo afovoany ka nanao tamin'ny fiadanana ho anareo rehefa tafavory teo ny mpianatra tonga tapoka indray Jesosy ary zay le fisehon'ny Jesosy tapoka zay mba entina hanehoana ny herin'Andriamanitra tao aminy tsisy mahasaka anazy indrindrina ary tsy mahavita an'izany raha tsy le Andriamanitra fanahy de taitra sady raiky tahotra izy sady nataony fa nahita matoto nefa hoy Jesosy taminy nahoana ny taitra ianareo izy ary nahoana ny mianahana ny fonareo izaho ny tanako sy ny tongotro fa izaho no izy tsapao aka jereo fa ny matoto tsy mba manana nofo sy tolo ianao sy tahaka zao ahitanareo ahy zao. Ka rehefa niteny izany izy de nasehony azy ny tanany sy ny tongony ary raha mbola tsy niny ihany izy ireo noho ny hafaliana sady mbola talanjona de hoy Jesosy taminy manakanina aty va ianareo ary de nomeny tapaky ny hazan-drano voatono izy ary izy nandray de nihinana teo anatrehany de hoy izy taminy zao miteniko izy zay nilazaiko taminareo fony mbola tao aminareo ka tsy maintsy ho tanteraka zay rehetra nanoratana teo amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama de nanokatra ny sain'ireo izy ahalala ny soratra masina nanokatra ny sain'ireo ahalala ny soratra masina mitondra fahazavana de eo zany mampieritreritra iza ty Jesosy ty fa ny asany de manokatra ny saina mitondra fahazavana mba hahatakarana ny zava-miafina zay nambara ny soratra masina. Ary eo no resahantsika hoe le fanangy efa teo mandrakariva fa saingy tsy tsapany mpianatra fa io Jesosy mitsangana de niseho taminy de mitaona andrety mpianatra reto hahatakatra tsy kelikely ny zavatra ny afatry ny fanahy ny asan'i Jesosy Kristy ary nametraka amin'izay izy ny didy napetrany tamin'ny mpianatra nametraka iraka ary hoy izy taminy zany no voasoratra ozy fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo ary mba hotoriana amin'ny anarany fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema ary ianareo ny vavolombelona zany ozy ary indro izao mampitondra ny teny fikasany raiko anareo fa mitoery eto tanàna mandra-panafiana hery anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo io hery avy any amin'ny avo io le fanahy ny famarinana fa saingy tsy mbola tsapany teto fa tsy kelikely no nahazavan'i Jesosy an'izany nanokatra ny sain'reto izy aloha ka rehefa nisokatra ny sain'reto de nametraka
ny iraka na mpanovona zay tsy ho tanteraka io raha tsy efa voatafiera izy raha tena tsapa mihitsy fa miditra ho aminy fanahy fahamarinana. De nilaza izy zany voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amaty amin'ny andro fahatelo na nitaridalana ny mpianatra indray ahatsapa fa maty ange Jesosy oviana izy maty tamin'ny 4 volana nisaniny afaka hatelona aorinan'io hitsangana izy ary raha hitsangana izy de zao mba hotoriana ozy amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloko amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema zany hoe aorinan' zay fitsanganan' Jesosy zay rehefa azo ny mpianatra am'izay le asany fanahy de ho tanteraka le tenin' Jesosy ary amin'ny Jaona 9:12 hoe rehefa tonga ny fanahy hoe mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy ala de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra ozy fa raha tonga izy apiaiky zao tontolo zao ny fahotany ny mission zany raha vao mirotsaka ny fanahy de mampafantatra n'izao tontolo zao ny fahotany de inona le fahotany satria tsy mino ahy izy zay ny ambaran'i Jesosy ny aty amin'ny Jaona 5:12 kanefa rehefa miresaka tamin'ny mpianatra izy hoe tena nijanona eto nareo mandra-panafiana hery anareo kanefa rehefa voatafy hery anareo ny zavatra tokony ataonareo de mba hitory ny hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Zay le asan'ny fanahy manovo hery ary ny olona irotsahan'ny fanahy de tonga de mandeha mitory mitaona ny olona ho amin'ny fibebahana manambara amin'ny olona ny tsy finoana ary inona le tsy finoana satria tsy mino fa Andriamanitra Jesosy de ny Jaona 1:4 ihany zao nahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra de ny fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy no avy amin'Andriamanitra fa zay fanahy rehetra tsy manaiky an' Jesosy nydikany tsy manaiky an' Jesosy ho Andriamanitra zany ny fanahin'ny Antikristy fanahy anankiroa io ka hono nafantarina fa fanahin'ny fahamarinana io le manaiky fa maty tamin'ny 4 volana nisaniny io Jesosy io ary nandrotsaka ny fanahiny 50 andro taorianan'izay 4 volana nisan'izay zay le fanahin'ny fahamarinana de mianambara am'izao tontolo zao zay marina zay araka ny voasoratra ny soratra masina satria inona no nataon'i Jesosy nanambara ozy izy nanokatra ny sain'ireo izy ahafantatra ny soratra masina de nanomboka hatrany amin'ny Mosesy ny salama mba mimpaminany vao miresaka ny Mosesy anke ianao de inona no nampiavaka ny Mosesy ny fitantanana ny zanak'Israely nitaona azy nitondra azy tao amin'ny tany Egypta ary tafavoaka tao amin'ny tany Egypta tamin'iny taoriana namonoana n'le zanak'ondry tsy misy kilema tamin'ny 4 volana nisanina nisy antony zany rehetrarehetra zay ny fanahy avy amin'Andriamanitra ka de ho jerevantsika ihany fa marina fa zay moa le fanahin'ny fahamarinana fa nijerytsika hoe ny fanahin'ny fahamarinana na resahan'i Jesosy io ny fony zava-dalina tsy le famantarana akory ny tena zava-dehibe anka rehefa tonga ny fanahy de ny teny tsy fantatra mahavita zava-mahagaga fa mba atao tsain'ny olona ve fa rehefa mirotsaka io fanahy io ny olona irotsahan'ny fanahy tonga de misokatra ny nasom-panahy de matsiaro fa mpanoty izy tsy mino an'io Jesosy zay maty tsangana araka ny soratra masina ary nampaniraka mba hitory ny fibebahana sy ny famelan-keloka ho amin'ny olona raha tsy eo ny fanahy tsy efa zany ary eo no afantarantsika ny fanahy fahamarinana fanahy manaiky ny soratra masina tsy manovaova ny soratra masina de matoko somena fa Andriamanitra no taridalina atsika mba atakarantsika ny fanahy fahamarinana io mba hoe tsika mizaha toetra ny tenantsika fivavahana raha atsika ny fomba fiainantsika de matoko somena fa tahaka an'izay nataon'i Jesosy Kristy tamin'reto apôstôly reto hahazo heritsika rehefa fantatritsika ny fanahy fahamarinana io voninahitro n'Andriamanitra rirany mivavakintsika misaotra Jehovah Andriamanitra ray no teninao ndray zay no raisinay sarotra tokoa ny teninao kanefa mahita fomba foana ianao mba hatakaran'ny olonao ny fahamarinana de tareo lalana trano ny vaokanao tsiraray avy mba hanana fanaitretena hiala amin'ny fampianaran-diso ary ifikitra amin'ny teny izay nolazain'i Jesosy
dia misaotra indrindra ray eo amin'ny anaranao Jesosy, amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manomana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.